Génial, ça va pas de tout corps. Je vais expliquer en français. Salam, ça veut dire allô. Allô les amis, ça va dehors petit yo? Assure-toi que quelle heure nous est? Alors tu vas y aller ça ya? Alors nous n'arrivons pas à trouver fakayen chicken, lawan. Allô? Allô, salut, allô les amis. Alors allô. Génial. Misaotra sady amin'ny fiainana mandika tena izay tsy mahazo malagasy fa tena miteny malagasy aho fa miarabantsika rehetrarehetra tonga tamin'ity fotoana ity tamin'ity sabotsy arivo ity ilana tsy fa nikisaka kely fanomboana fa minambaza aza misy loaka dia manomboka koa misy kisaka dia tsy lava resaka fa andao hidery matoa nareo tonga eto matoatsika tonga eto tsy izay rery fa ianareo koa dia miaraka izavatra iombonantsika dia ina ilay zavatra iombonantsika zany zao? Fiderana. Dia anao ino izy fampahafantarana foy ihany amin'ny resaka mesure sanitaire araka ny nampitanin'ny namana tompon'andraikitra dia efa tsy manao masika tsontsika zao hita mety mipetraka le voaniditra amin'ny rahalahy resy isany nanao masika fa efa rehefa mipetraka isika dia afaka tsy manao masika dia ho antsika izay vao sabany vao tato temponin'Andriamanitra ity ny trano fidiovana ny toilette midina eto amin'ity totoatra ity dia midina gauche midina droite dia amin'ny gauche à droite misy toilette ho an'ny vehivavy sy ho an'ny lehilahy izay ny trano fidiovana dia fandaharam-potoanantsika androany amaranako azy dia manasan'ny pasteur Daniel Zakaria rehefa vohitsaka nanomboka ny fotoana mizara aloha mazava tsara dia eto dia mangataka sy makasitraka sady ny amin'ny fahaletanareo fa hiezaka tsy ho ataonay lavabe tsy ho ataontsika lavabe satria marina hoe soirée fa mbola misy masoandro mizay fa mety mbola soirée ara zany fa mety mbola atoandro ny andro dia tapany voalohany misy hira vitsivitsy alana ekipe reto dia tapany faharoa dia tsika rehetra miara idera tsika rehetra miara hira tsika rehetra miara ran'Andriamanitra zay lava zay foy dia asiana mpitiavana ianao ray mandeha pastora hitondra vavaka hanomboka ny fotoana dia mankasitraka raha isika mitehaka mampety ray mandehantsika izy dia sady nay mandeha tombotrany sady miara-miasa aminay avao amin'ny série de prière ihany koa tamin'ity zavatra ity mety tsika tehaka mafy be izy Soton'Andriamanitra tsika arahantsika tao mba hitsangantsika hivavaka zany. Tombo Andriamanitray rainay zay any an-danitro amin'ny fofeny fankasitrahana no hiantsonay ny anaranao amin'izao takariva zao saotra noho ny tantananao anay tamin'ny lalana nalehanay rehetra ary mbola ampiaonanao anay eto amin'ity toerana ity tonga eto zay tompo hidery sy ankalaza ny anaranao mendrika ny hoderaina ny anaranao ary hoeo ambavanay mandrakariva ny fiderananao koa manatria anay tompo ary diovy izay ho afaka milotom-pahotanay rehetra ary eo ka ny zavatra rehetra izay ataonay amin'ity takariva ity mba ho araka ny sitraponao ary mba ho ankasitrahana eo anatrihan'ny seza fiandrianany fahasoavanao ary zay rehetra zay tonga eto fa samy andray fampaherezana samy andray fahasoavana avy aminao ary ireo mpitarika sy ireo mpihira sy ireo mpitendry dia aoka ho feno ny fanahinao ka ho ny tsindrimandry avy aminao no ampiteny azy ireo ary ny teny ny hira sy ny fiderana rehetra zay atao dia mba hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay ary fanomeza amboninahitra ny anaranao rehetra dia misaotra anao zay no ny fanatrehanao anay eto atolotra ianao tompony saotra ny dera ny laza ny voninahitra fa ianao rery ihany mendrika izany amin'ny anaran'i Kristy amen.
Fiderana mahafinaritra be miaraka aminareo zao dia mitsikitsiky foana zany midera tompo zany any tsisy moto dia misy madinika fotsiny ao tsikitsiky foana miderin'Andriamanitra dahoatra.
dia ampivoaka hoy ireo teo tsika ireo mihoatra ny roa mihoatra ny telo dia mino fa manatitra atsika eto Andriamanitra. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Telo efatra fotsiny le mino tsy rehetrarehetra ale mino ve ianao fa manatika eto Andriamanitra? Ae dia tehirizy ao am-ponao Andriamanitra. Misy fotoana ianao mandalo aty, misy fotoana ianao mandalo sedra anankiray miaraka amin'Andriamanitra tsy voatery fifaliana foana haitsika tsara izany dia rehefa mandalo sedra ianao ka mivoaka amin'ny sedra iny dia mahatsiaro tenina mitandresy miaraka teo fa alohan'ny hoe hisedranao amin'ny sedra anankiray na hoe misy barage anankiray dia te handingana iny ianao dia tsika kristianina dia mitalao amin'Andriamanitra mitokana tsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra zay dia atao tsika anaraka tirana kretien haitsika tsara ty dia mino fa hiarahira aminay tsy izay rery no midery eto fa tsika rehetrarehetra dia ary
aloha itsika samy anakipymasitsika samy manakipymasitsika dia mieritrereta ny soa rehetra zay nataon'Andriamanitra taminao. Mieritrereta ny zavatra nomen'Andriamanitra anao zay tsy mieritrretanao akory fa dia nomenana nataony zany. Mety tsy mangataka amin'Andriamanitra ianao no maray hoe velomy azy Jesosy raha piso maray, na hoe ameo masoandro raha piso, ameo rivotra fahakiniana raha piso, fa omeny tompo anao manatao zany. Porofo zany hoe tiantsika Andriamanitra, porofo zany hoe tsy manodao anao zany Andriamanitra, porofo zany hoe niny nataonao, na manoty ianao, na tsy mirarahana azy ianao, na manadino anazy tanteraka ianao, dia tsarofo fa tianao foana Andriamanitra. Averimberenao an-tsaina, ataovy masaka ao am-ponao mihitsy fa tianao Andriamanitra. Te hiditra eo amin'ny fiainanao izy, tena mpitambatra tsika rehetrarehetra ao iray ao amin'ny vala amin'ny fiadanana izy. Matoa tsika na ampimbon'Andriamanitra eto dia tena hoe fifalianantsika Andriamanitra. Miombony antsika satria iray isika, miombony antsika satria samy malagasy, miombony antsika satria iray ihany ny tompontsika. Dia ilay Andriamanitra izay namenjana ilay toka mba hisolovoana ny fahaotantsika. Ataovy tombono anao ny fahalalàn'izany Jesosy Kristy izany. Ataovy tombono anao zany satria betsaka ny tsy mahalala izany. Rehefa feno ny fanahy masina ianao dia afaka mizara ho azy. Rehefa feno ny kapokanao, feno ny mamy avy amin'i Jesosy, feno ny voka-tsoa avy amin'i Jesosy. Rehefa tsapanao fa manana fiadanana ianao miaraka amin'Andriamanitra dia afaka mizara fiadanana ao manodidinanao, afaka mizara fiadanana ho an'ny akaiky anao sy ny fiarahamonina misy anao. Dia lasa ray isika avy eo, lasa anankiray amin'i Jesosy Kristy tompo, na samy hafa fiaviana, na tsy mitovy fiteny, na tsy mitovy fitaizana, tsy mitovy fomba fiaina, fa ao amin'Andriamanitra dia anankiray ihany. Tsisy hoe avary, tsisy hoe avary, fa iray dia iray ihany. Ndao tsika hifampitantana, angatahaka ianao hitsangana, ndao tsika hitsangana. Nanositra traina daholo, iraisy ny tanany eo akaikinao. Ndao tsika iaraka Sampai
Tsisy mifampavonavy intsony rehefa mivoaka eto dia misy mifampavonavy ndrany mivoaka eto amarina sady ny tapany voalohany tsy zay any mbola tsy tapitra efa tapitra zany tapany voalohany amin'ny tapany voalohany araka tegna teo rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mandalo sedra mandrosa ny ety aloha mbola misy seza araka tegna teo rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mandalo sedra mandalo fitsapana fa raha tsy mandalo ady tsy mivoaka mpandresy indrindrandrindra zany mivoaka mpandresy eo amin'ny Jesosy zany tena fifaliana fa rehefa miaraka rehefa ao anatin'ilay ady mihitsy ianao dia mila manana finoana any fa tsy mila manana finoana ianao araka lerantsika eo anaty hoe finoana marisika mila manana finoana ianao entinao miatrika amin'ny ady mila mino ianao hoe miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maintsy mandresy zay Mosesy raha nipitany ranomasina dia mino fotsiny izy hoe za efa tantanan Jesosy izy mitary-dalana dia mino dia mitalalana honahy izy fa ao anatin'izay finoana izay koa dia mila manana fanantenana amin'ny fandresenana fa tsy hoe miady ianao dia tena ngeza be ty olona ity fa ohatran'ny tsy ho resy koa raha nanao an'izany Davida dia tapitra teo mibadoa azinareo fa izy tsy miverin-dalana izy fa mandroso foana nanana finoan'Andriamanitra izy dia nanana fanantenana amin'ny fandresena satria mahatoky an'Andriamanitra izy mbola tsika tiry ty dia andao iaraka hiran'izantsika fiteran'Andriamanitra finoana marisika Say
Feokale manana fanantenana ny miady zay atreanao, manana fanantenana ny amin'izay zavatra ataonao indrindrandrindra apetrao amin'Andriamanitra zany. Fa ny tena lehibe indrindra dia manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay, manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Mandalo ihany izao tontolo izao, mandalo ihany izao mafana be izao, mandalo ihany mangatsika ho avy rehefa aveo. Fa ny fiainana mandrakizay no fiainana mandrakizay azy indrindrandrindra eo fiandrianan'Andriamanitra, eo amin'ny fiandrianan'i Jesosy Kristy dia mandrakizay, fifaliana foana, fiderana foana amin'izany fiainana mandrakizay zany. Dia mino aho fa anana an'izany fanantenana izany ianao ny amin'izay rehetra ataonao, ny amin'izay rehetra lovanao, azakivy fa mandalo ihany miady. Zany veko teko amin'Andriamanitra io. Ina matsika matelo hoe manana fanantenana, manana finoana, satria misy valisoa lehibe amin'Andriamanitra anao ao arinao. Aza mieritreritra ny amin'ny pitso hoe ina reny avalan'Andriamanitra anara manao antia, ina reny avalan'Andriamanitra anara manao olona. Aza mieritreritra n'izany fa le valisoa lehibe zay efa homaniny atsika any amin'ny farany any amin'ny fiaviana, eritreretina amin'ny fifaliana lehibe no omeny atsika. Zay tena afo za miaraka an' Jesosy zany. Iza no mahatsapa amin'izany hoe afo za manana an' Jesosy ao am-polana. Atsangano tanana izy tsy mahatsapa, mbola atsapa ianao mety tsy androany mety rapitso, mety ravaka pitso fa mbola atsapa ianao. Fa mila manana an' Jesosy. Raha Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia atsapan'izany hoe ohatra ahoana miaraka amin'Andriamanitra zany. Fa teneko anao fa tena afo za manana an' Jesosy. Amen. Amen. Tena vahiny. Vavakasiana tsikitsiky kely eo an' Jesosy. Foy aminareo saotra n'Andriamanitra moa fa tafahoana sy mahatsara antsika. Dia saotra anao koa namaly antso fa tain'Andriamanitra manokana anao fa tsy veromaina fa tongaronao eto. Fampatsiana kely hoe antsika eto tsy fampisehoana fa miara midera arak'ilay lohahevitra hoe ndao fampitaontsika hideran'Andriamanitra. Azontsika atao no mifampitaona ndao anao an'izao fa tsika kosa misafidy hoe andao hideran'Andriamanitra dia tsy matiantoka izany fideranan'Andriamanitra fa andao hifampitaona amin'ny zavatra tsara tsika. Salamo fa 50 manao hoe hideran'Andriamanitra amin'ny atonga tapaka sy ny dia, amin'ny lokanga, amin'ny valia. Dia misaotra n'Andriamanitra fa feno mitety zava-maneno tsika manana zava-maneno marobe fa misy toerana tsy misy na zava-maneno iray ary tsy misy na dia mpitendry iray aza. Dia misaotra n'Andriamanitra tsika mifampijeran'Andriamanitra. Mitomboka kely amin'ny témoignage kely français nanaraka ao izay tsy mahalala voninahitran'Andriamanitra regany. Araka ny hirantsika manaraka hoe tena afa ihany dia tejova volombelona androany voninahitran'Andriamanitra hoe tena afa mihitsy havana miaraka amin'Andriamanitra. Dia tsika mety miteny hoe afa mihitsy manana ny dada, afa manana ny neny. Misy moa amintsika eto lavitra ny dada, lavitra ny neny, misy afa mihitsy manana ray aman-dreny. Fa tena mbola loatra lavitra noho izany zany hoe manana ny dada, manana n'Andriamanitra. Dia io dadantsika io tsika tsy ray avy eo manana dada, ray ihany dadantsika dia Andriamanitra miara antsika. Io dadantsika io dia nanome cadeau atsika, mitovy atsika rehetrarehetra, cadeau, ray, sarobidy, accessible ho an'ny olombelona rehetra. Dia tsy izany fa Jesosy Kristy dia misy ny nandray an'i Jesosy Kristy, misy nandray ny cadeau io tena hoe sarobidy. Dia misy ny nanao tsinotsinona, misy ny mbola tsy nahita valeran'izany hoe cadeau avy amin'Andriamanitra zany. Dia izany isan'izany tao aloha tsy nahatsapa ny valeran'izany hoe cadeau avy amin'Andriamanitra zany. Lavitra n'Andriamanitra taloha dia nanota taloha dia tena hoe naniratsirana io cadeau io fa indray andro Andriamanitra no nisintona natao anatin'io lavaka fahotany io. Dia tsapako hoe na dia nanao tsintsina ilay cadeau nomen'Andriamanitra ka dia izy nefa
dia tezara aminareo hoe tena fa miaraka amin'Andriamanitra. Tiako tsapanareo zany fa tao amin'andresako an'i Jesosy Kristy dia tena ao amin'i Jesosy Kristy nosokafako ilay cadeau dia tena ao amin'i Jesosy Kristy ilay tena ilayntsika kay eo amin'ny fiainana. Tsy haiko hoe inona ao zavatra ilayntsika eo amin'ny fiainana. Fitiavana, ino misy ao amin'i Jesosy. Fiainana, misy ao amin'i Jesosy. Fifaliana, misy ao amin'i Jesosy. Zay rehetra tadiavinao amin'ny fiainana dia misy ao amin'i Jesosy. Tena faina miaraka amin'i Jesosy. Dia manaraka izany, sady efa ao amin'i Jesosy misy zay rehetra ilaiko manaraka izany. Jesosy meilleur ami. Voninahitro ao anazy rehetra zany ny fiainako isan'andro dia tena lasa meilleur ami-ako Jesosy ahoana meilleur ami zany hifampizarana raha misy alahelo amin'ny Jesosy mizara. Raha mizara amin'ny olona ianao mbola tsy afa-po vanitena mety tsy afa-po fa amin'ny Jesosy Kristy tena hafa ihany mizara amin'ny Jesosy Kristy. Izany meilleur ami zany hitantarana ny problème eny mampiolona eny tena mampiolona zany Jesosy Kristy zany dia mety efa fantatrao zany fa témoigner aminao andro hoe tsara Jesosy manaraka izany Jesosy koa ny avokako. Jesosy nisolo vavana natry an'Andriamanitra. Maro no mpanota taloha fa Jesosy nisolo vavana natry an'Andriamanitra ka hoe mbola milasaka koa tadidin'ny olona hoe Français zao fa Jesosy kosa nisolo vava natry an'Andriamanitra hoe efa voavelany ery Français dia zany matao hoe avocat Jesosy Kristy dia avocatsika izy efa voavelany elikitsika dia farany sisa Jesosy ny assureur sady avocat zany ny assureur meilleur ami mbola misy hafa fa ho anazy ireny voninahitra fa zay moa zaraiko androany assureur izy satria miassure ny fiainako mandrakizay izy. Raha ohatra ka hoe misy fiaratsika dofotra amin'ny fiaratsika dia raha tsy manana assurance tsika dia tsisy miantoka fa tsika kosa nalavina mana dia Jesosy miavatsika miantoka atsika ny fiainantsika mandrakizay. Dia zay dia tiako tsapanao ilay valeur araiky manana Jesosy Kristy ianao dia amafisy zany fifandraisana amin'ny Jesosy zany amafisy dia mihitsy androany mandraka hatramin'ny farany ity Jesosy fa raha ohatra ka mbola tsy manana dia reste Jesosy androany fa tena hafa ihany miaraka amin'ny Jesosy dia voninahitra ao anazy reny dia ndao ataontsika ilay hira hoe tena hafa ihany miaraka amin'Andriamanitra. Amen.
tsika zanak'olombelona dia efa voasoritr'Andriamanitra ny lalantsika efa vita sahady fa sain'izao ny zavatra fantatra dia ny bibily koa manomana lalana amandrenantsika. Fitorina vavolombelona ho anao ataoko ho anao androany tena misy ady sarotra tokoa ny lalaovako ary tena mafy zany. Araka teneko teo hoe misy nitevoly dia manomana fandrika ho anao. Manomana fandrika ho anao izy tamin'izany fotoana zany ary tena mamotika misy ny fanaman-drava ary tena rava tanteraka ianao rehefa tojo an'izay. Tsy hoe rehefa mano misy fa misy olona manana fanaratsy mandrava ny fiainanao tantaraka anao. Iaza aloha ny anarako avy any aparty tasy any no misy anay. Dia tamin'izany fotoana zany tena tsy mora ny ainana fa nisy nisokatra ny fiainana. Rehefa nisy nisokatra ny fiainana dia hatramin'ny fianarana ara tapaka tanteraka tsy afaka nanao intsony fa rava tanteraka. Rehefa tena rava tanteraka ny fianarana ny fiainana koa nitadasineny fa antotrara teo dia tsy afaka nanao fianarana intsony fa voatery miverina tany ambanivohitra be ny tenako zaza midoro eto alohanao eo. Dia rehefa tany ambanivohitra be tany ny ray aman-dreny koa ilay monina tany dia lasa namonjy ny renivohitra. Dia misy fotoana zasy misy zokilahy zany no tany ambanivohitra ny sisany izay roa lahy ny aina tany 40 kilometra miala amin'ny renivohitra no misy anahy tamin'izany fotoana zany. Dia inona hozy izy anao zava-misy rehefa potika amin'ny fiainana dia tena sahirana tanteraka za tamin'izany fotoana zany. Sahirana izay roa lahy dia inona no nataonay. Nisy fotoana tena hoe tanaty lavaka navotan'Andriamanitra satria nahoana efa nangalatra za midoro alohanareo. Nangalatra za tamin'izany fotoana zany satria nahoana tsisy ny hohanina. Tena mafy zany tena tsisy ny hohanina. Dia nangalatra mino angamba fa tsika rehetrarehetra zao mino fa samy mahatsapa an'izany hoe no natsangana tana zay natsapa ianao natsangana tsisy ve tena mbola sinao tsika rehetrarehetra zany arabaina tena mahafinaritra. Dia izao rehetra mety hoe za rehetra zany nona tamin'izany fotoana zany dia nona dia nangalatra. Dia teo am-pangalarana nefany dia teneniko anareo fa tena niteny tamin'Andriamanitra. Andriamanitra raha masitraka ao dia sory aminazy toetra zao fa tsy miendrika ho anazy toetra zao. Tena tsy mety aminazy ao fa mba hampio mba ho afaka amin'izao toetra ratsy zao. Dia tena zavatra mahagaga. Dia ray n'Andriamanitra fa tapabolana taorian'izay dia nahita asa tena mendrika ho anahy ary mifanaraka maro-pahaizako. Tena hoe mifanaraka maro-pahaizako ary tena zavatra mahagaga fa dia ino ray nanavotako ny fianakaviako. Tena anisan'ny manampy an'ilay rahalahiko nangalatra koa tamin'izany fotoana zany hoe rahalahy tsy mety tsony zavatra ataonao io fa miverena ianao amin'Andriamanitra andaosika hiveran'Andriamanitra ity ny vola ahafahanao miaina ihany koa hividiananao sakafo. Tena amin'ny fanetretena ny tenenako an'izany ary tena mila fanetretena ny fideranan'Andriamanitra. Tena toy izany ny tantarako ilay olona ary tena teneniko anao fa io asa izay nataoko io no anisany natongavako taty Kanada. Anisan'ny taratasy natongavako aty Kanada izany asa nataoko zany. Niafatra aminao androany dia teteny aminao hoe mety manana namana ianao any, mety manana rahalahy ianao any, mety manana anabady ianao any, mety olo tsy fantatra any, mety hitaraina aminao hoe tsy manako hohanina. Misy be dia be zany any Madagasikara. Tsika ty tsy fantatra na mahafantatra an'izany fa mino fa fantatritsika zany misy tsy manako hohanina any Madagasikara. Ary rehefa tsy manako hohanina ny olo ireny dia lasa mangalatra. Marina ve zany? Manaiky zavatra ty? Dia anio dia tehiteny aminao koa ny ianao io mety manana olana ianao, mety misory toky ianao ohatra te hiala amin'izany. Aiza menatra miteny Jesosy. Jesosy te hiala amin'ity fa ho afahan'i Jesosy ianao. Mety ho vokasikara ianao, mety manana olana
andron'ity na raha pitsy zany teneny Jesosy teo afaka amin'ity toerany ity fa tsy mety aminahy ty toerany ity, afao amin'ity fandriky ity fa tsy mety aminahy ty toerany ity. Za le olona dia tena mpanetretena ny tenenako hoe te hanolotra ny ratsy vitako aho. Hitanareo le lehilahy mpamory etra tamin'izany fotoana zany izy dia namory ny etra, ary izay nataony hoe izay tsy nety nataoko dia onerako avy efatreny. Za tsy teny aho hoe onerako avy efatreny fa niriko za rehefa miverina any Madagasikara dia hoe hanolotra an'izay naraiko aho amin'ireo olona izay nanaovako ratsy. Ampanetretena ny tenenako an'izany za kosa tsy teny hoe onerako avy efatreny na onerako telo eny na roa eny na ray avy eny fa angatahany eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatanterahako an'izany rehefa tavaverina soamantsara ny Madagasikara. Izay ny afaka mba tiavitra dia ty misy teny kely analana tao amin'ny Matio 25:40 manao hoe dia namaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa izay efa natao tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely ireo dia ataonareo anjo manentana anao raha misy havanao any, raha misy fianakavianao any, raha misy olona mety hoe olona tsy fantatrao fa miteny aminao hoe mba avonjeo fa tsy manako any mingavy anao an-tany-po any. Sao dia mba afaka manome anazy $20 ianao, sao dia mba afaka manome anazy $10 ianao, sao dia mba afaka manome anazy $100 ianao fa mety ireo vola ireo manafaka anazy amin'ny tsy fitsikany, sao dia ireo vola ireo nanafaka anazy amin'izany tsy fananany zany ahafahany mihinana toy ny olona rehetra. Ka raha ohatra ka na afaka olona ray ianao tsy nangalatra ntsony ny olona iny fa menao vola ohatra dia voninahitra ho anao lehibe any an-danitra zany. Ka izay no afatra manentana anao amin'izao ora sy fotoan'izao mba hivavaka ho an'ny olona rehetra any Madagasikara izay tsy manako hoanina, tsy any Madagasikara rehetra fa betsaka ny firenena tsy manako hoanina. Ary rehefa tsy manako hoanina izy ireny dia lasa manao foana toy ny nataoko. Mangavy anao mitsangana ianao hivavaka vetivetsika rainiritsika hivavahantsika ho an'ny olona rehetrarehetra izay tsy manako hoanina mba hinan-kanina toy ny olona rehetra satria voasoratra no anaty Baiboly fa leo anay iny ny anay sazy ao anay koa anetsika hivavaka vetivety ho azon'ireo. Aondrena aloha anao samy mivavaka mety manana olana koa ianao amin'izao fotoan'izao, mety ny olanao tsy manina afaka tsy mivavaka ho an'ireo mahanty anao fa afaka mivavaka amin'ny tenanao anafaka anao hoe Andriamanitra efora ty olana ty zany hivavaka ianry Andriamanitra rainay, Andriamanitra mpanafaka anay ianao, Andriamanitra mpanafaka anay amin'ny aiziny ianao, Andriamanitra mpanala anay amin'ny ratsy ianao. Ankehitriny izahay dia mahatsiary afaka satria raha tamin'izany fotoana izany izahay no nisy natratra ohatra na sababyzany dia efa meloka teo anatrehan'ny fiarahamonina, efa meloka teo anatrehanao saingy izao rehefa nangataka taminao izahay eny fa nateo mpanaovana ratsy ary dia mbola navita Andriamanitra hoe esory aminay ty heloka ty. Mety betsaka manana olana amin'izao fotoan'izao, betsaka ny olona tsy manako hoanina, betsaka ny sahiran'Andriamanitra esory amin'izy ireny zany, amin'ireo hanin'izy ireo mba ahafahany velona soamantsara satria eto izahay dia mbola mahatsiaro fa toy ianao fony mbola tetỳ tany Jesosy dia navita fahagagana azan-dramboro sy azafady moforo sy azan-drambody dia nahavoky olona 5,000 ary mbola nisy 12 sy dika ambiny. Izany Jesosy mbola irinay anjaka ao am-pirenenay, anjaka ao am-fanjakanay satria dia manana ihany izahay fa toy ny azan-dramboro sy mofodiny ihany ao am-pelantanany firenenay. Ianao anefa mahay fahagagana, ianao ampitombo ny vokatra ao am-firenenay, ianao tena hitantana andianay ary dia hanazava ny lalanay ary dia ho voto ny mponina rehetra ao Madagasikara. Ireo mahantra omenao sahaza ho anazy Jesosy dia mbola manateny izahay
fa afaka manafaka ianao ary mbola afaka manao fahagagana amin'ireo olona tsy manan-kohana rehetra mba hihinana sorozo ary afaka ahitany am-pilaminana ampandroso ny firenenay. Dia misy matombo izay Jesosy eo fa ianao mahafantatra ny zavatra rehetra ary mahay zavatra rehetra tsy hisy hainay atao Jesosy eo. Dia misy matombo izay miteza ianao hiasa ho an'ny tsy manan-kohana, hiasa ho an'ireto olona reto koa. Raha misy manana olana izy reto dia te hiala amin'izany, angatanao telo-tananao ianao hanafaka azy, ianao hanala azy. Dia fantatrao ny olona tsirairay Jesosy eo fa ianao mpanafaka anay, raha ianao mpanafaka anay dia tsy maintsy ho afaka izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona angatahana vavaka izany. Sotra Jesosy malalo. Amen.
Aleluia! Nós queremos uma bela Jesus. Nós queremos uma bela Jesus. Jesus ty misy famarinana anankiray tiako fantatro andro a tena ino tsara ty zavatra ty fitiavana no natonga anao teto ambonin'ny tany. Eritreretina zany fitiavana natonga anao teto ambonin'ny tany. Dia rehefa olona anankiray rehefa hiala eto ambonin'ny tany dia atsony daholo ny olona manodidina azy fantany asy makaty zanako sy makaty le tiako be satria zany fitiavana fa tsy teny izy hoe tsy makaty na meurako sy makaty ny trano sy makaty sy makaty le olo tiako manodidina anahy. Dia androany eto misy anankiray tena tia be anao. Jesosy ny anarany, Jesosy ny anarany, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fizonoana vavolombelona sady izara partage dia anaty partage dia tena fiainako mihitsy le izy. Ao amin'ny tonokiran'i Solomona toko fahadimy andimy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe natory nefa natsiary ihany ny foko injay nisy feony malalako izay mandondona ka nanao hoe voay aho ry havako lay apakako. Iza nampiakarin'Andriamanitra, iza natsangamy tany izay ampiakarin'Andriamanitra ny mirao alanitra. Za zany tsangamy tany anao mbola tsy vonona ianao, tena za mihitsy natony isina androany mbola tsy vonona ianao dia raha Jesosy. Dia hoy izy fanatsony Jesosy ianao ry voromay lalako lay tsy misy kilemy, ry voromay lalako lay tsy misy kilemy. Jerefa tian'Andriamanitra be ianao, tian'Andriamanitra be ianao, ohatry izany tiavana anahy. Fa mivonondohako izy izy fa mivodonando ny lohako eo akaiky je dikan'izany Jesosy eo akaiky mivaravarana ohatra ianao amin'ny hiver -30 degré miandro akaiky mifonao hoe vaeo fa tiako be anao eretan'i Jesosy daholo zay dikatsika Jesosy za ohatra zao eretan'i Jesosy zany satria zao tiany be ianao rivoromay lalako. Tena zany nisy fotoana resaka tavady dia nisy resaka tavady za hoa chérie mbola tsy niantso anao azy zany ry voromay lalako ry tsy misy kilemako mba ataovy azany vadinao hoe fa tonga dia mijereko tena andramo zany rehefa ilay miadibinina ry voromay lalako tsy misy kilemako ohatry zany fitiavan'Andriamanitra anao, tena tian'Andriamanitra anao ampon'Andriamanitra. Ny voloko izy milantolanto dia kotsany andony alina miandry anao foana zany Andriamanitra dikan'izany na maraina na atoandro na hariva zay le hoe peu importe la saison mon Dieu est bon. Miandry anao foana Andriamanitra, miandry amin'ny fiovanao Andriamanitra. Tsy efa nandrain'i Jesosy nandraintsika miala dia atahotra miculpabiliser Andriamanitra hiverina ve zany efa jereo Andriamanitra na -30 degré na firy eo foana Andriamanitra tianao. Eo amin'ny 17 fa izao izy efa lalany akanjo ka ataoko ahoana indray ny fiakanjo. Misy fotoantsika tena mipromettre an' Jesosy, tena zaho zany fiainako promettre an' Jesosy za rehefa toro manana azo dia anompo anao zay le kristianina mila fanompoana miaraka an' Jesosy. Dia zao nefa famondrapon'Andriamanitra dia Jesosy tena mikandadavo eo vavaka mandoha izy no chérie vavaka tena mamaly Andriamanitra zay natao hoe famondrapon'Andriamanitra. Misy zany olona bebaka Jesosy za mila an'izao Jesosy dia zao toy le tantara zao toy le tantara hoe Jesosy nalany akanjo efa nizotra tongotra izy ka ataoko ahoana ny fandoto azy napiditra ny tanany teo amin'ny lokany ilay malalako. Azonareo hoe dikan'izany ara-panahy eritreretinareo misy varavarana dia atovinao eo fotsiny lohatananao dia efa indray Jesosy mihazakazaka be misy verina le zanako fa tiako be vao lohatananao fotsiny ohatra zantsika efa amin'Andriamanitra zao tonga dia mangorangoraka amin'ny fon'Andriamanitra satria tiany ianao vao miantsika Andriamanitra ohatra dia tonga dia mihazakazaka be Andriamanitra. Nefa tsy fantan'Andriamanitra fa mpiatsara mena tsy beka za mila le zavatra fotsiny. Azonareo hoe nefa Andriamanitra tsy mijery anao azany vao miteny fotsiny anao Jesosy satria izay le natao nazy fijaliana natao teo amin'ny anaran'i Jesosy daholo dia tonga dia manatonao Andriamanitra dia toy andray dia mitete nitsangana amin'ny varavarana ilay malalaka ao ihany aho vao miantso fotsiny tsika vao mamoana Jesosy dia iova tonga dia iny Jesosy mihazakazaka be manohatra ny tanany dia ino natao tonga dia mitete miora fa mindrapon'Andriamanitra tonga dia omeny anao. Azontsika ve
tonga dia tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra be ianao. Dia izay misy rehefa zao tena lasan'Andriamanitra vao azy noho le azony dia lasa izy. Androany Andriamanitra mahita olona tsy ohatr'izany androany amen. Mahita olona tsy ohatr'izany tsony Andriamanitra androany fa tena tady amin'Andriamanitra amin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Dia izao izy eo amin'ny andininy fahavalo hoe mampianinana eo ary ny zanaka vaviny Jerosalema. Efa misy may zany e? Ahoana ozy izy lazanareo azy? Lazao azy hoe marary piti aminy aho, je suis fou d'amour de lui. Nataon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra be ianao, aza mitsana culpabiliser ny devolo ny culpabiliser anao. Androany tsy haiko izay olana andalovanao, za koa misy olana, fa zao fantatra fa Andriamanitra tia be anahy, Andriamanitra tia be anahy, dia tian'Andriamanitra be ianao. Aza mipromettre an'Andriamanitra tsony hoe Andriamanitra za ohatr'izao dia rehefa ohatr'izao aza mila condition an'Andriamanitra fa Andriamanitra nanome ny zanany ny alatany an-danitra mihitsy izy Andriamanitra. Andriamanitra dia natao taon'i Jesosy, Jesosy Kristy ny anarany nomboany. Tena nahazo fijaliana, tsisy vola teo, tsisy trano teo, tsisy akanjo teo. Imagine hoe manana akanjo be dia be firy ianao fa rehefa maty ianao anankiray nafanaovakanaovanao sady amitsentsenao ary mampanao akanjo anaonao io. Tamintsika teraka antsika efa mifidy akanjo anaovantsika ray aman-drentsika dia rehefa miala etokoa tsika dia misy akanjo anankiray izy anain Jesosy atsika, misy akanjo anankiray tsy anain Jesosy atsika dia natafiny atsika tamintsika vao teraka. Ny olona ray rehefa teraka dia mandeha aloha misy rano dia avy eo misy rà dikan'izany ara-panahy rano fanahy masina le rahan'i Jesosy dia ino ny rasana anao rehefa miala eto ambony tany ianao. Ino anao anatin'ny fonao nasiana lefina ny fon'i Jesosy dia natao rano sy rà. Dia izay le izy Jesosy tia be anao. Androany aza mijany hoe inona zany izy fa manapa-hevitra miverena amin'ny Jesosy. Efa tia Jesosy be anao fa androany Jesosy tena te hitanao amin'ilay position anatson'Andriamanitra anao. Tsika reo zany misy position anatson'Andriamanitra atsika dia miverena amin'izay. Androany Andriamanitra raha miverena mijery fotsiny nge vao miantso izy anao dia efa mipete mora ny tanana fa tsy zany anatson'Andriamanitra anao fa le tena anaraka an'Andriamanitra, fon'Andriamanitra sy fonao mitafaray. Dia Jesosy le tena ilainao androany. Vao tsika hiteny hoe ianao no ilaiko Andriamanitra, ianao no ilaiko Jesosy tsy mila zavatra rehetrarehetra fa ianao fotsiny Jesosy dia tena tenenao androany ianao no ilaiko Andriamanitra. Andriamanitra mijery ny fo, ina dika Andriamanitra mijerinao anatinao, Andriamanitra mijery ny toetranao. Ny olona mety mijery il est beau, Andriamanitra mijery ny fonao. Jereo Davida
Yula mety nahitana Davida fa Andriamanitra nahitana azy mpanjaka zany koa ianao. Yula mety nahitana tsy haiko izay holandaroanao ohatry zany koa Ester Kamboto fa Andriamanitra nahitana azy mpanjaka vavy. Ohatry zany koa tsy haiko izay holandaroanao dia jereko koa nge Paoly manam-pahaizana be fa mijeren'Andriamanitra amin'ny folo panesika fivavahana kristiana fa Andriamanitra nahitana azy apôstôly. Dia jereo ny Marie Magdalene mpijangajanga fa Andriamanitra nahitana azy iny fanompovavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy haiko izay andaovanao fa Andriamanitra mijery fonao, Andriamanitra mijery toetranao dia ohatra lisinao zao tezaka be dita zany le atao hoe manaiky fotsiny anao ty misy exercice anankiray tsangana nge anao hoe tsangana to dia mipetraka hitanareo fa mitsikitsiky nareo ohatry zany le mandray an'Andriamanitra. Andriamanitra isafidy any hitsangana azonareo ve dia rehefa misafidy fotsiny anao mananaita eto dia miasa amin'izay mifanahy masina fa avenareo tsikitsiky tena zany misy karaka an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra iary eto dia manampy an'izay mifanahy masina. Je vais t'adorer, tu es tout pour moi Seigneur. Sur quelque chose que j'avais vécu l'année passée et c'était vraiment par rapport à la condamnation. Et j'espère que quelqu'un va être tout simplement touché et comme recevoir quelque chose de la part de Dieu au travers de ce partage-là. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous traversez un moment de faiblesse et du coup, où comme sous l'émotion, parfois, vous prenez une décision sans avoir réfléchi tout simplement, sans avoir pris le temps de réfléchir et comme vous embarquez dans quelque chose, vous décidez quelque chose et après ça vous coûte très cher. Et la condamnation, c'est comme ce regret sans fin, cette pensée qui range à l'intérieur et cette pensée qui harcèle que même
pendant la nuit, même quand tu dors, tu n'entends plus que cette voix-là. Et tu te demandes, est-ce que tu vas t'en sortir? C'est comme un labyrinthe sans fin. Et tu te demandes, est-ce qu'un jour ça va sortir? Est-ce que je vais me sortir de là? Est-ce qu'il y aura encore de l'espoir pour ma vie? Et moi j'ai vécu ça en fait l'année passée, c'était vraiment par rapport à une situation en fait. Et je priais Dieu, et je sais que j'aime Jésus et tout ça, mais le poids de la condamnation était très fort. C'est comme si je voulais revenir en arrière pour réparer quelque chose. Je voulais, en regardant en fait les conséquences, juste une décision, parce que c'était comme sous l'émotion où tu as été blessé, du coup tu fais quelque chose, mais qui peut te coûter très cher. Et après, c'est vraiment difficile parce que ça devient comme une forteresse dans ta tête. C'est comme toute ta vie après ça. C'est comme si tu marches courbé. Tu marches courbé parce qu'il n'y a que comme des pensées de rabaissement qui sont sur toi. Des pensées qui te rappellent toujours ce que tu as fait. Et moi, je priais beaucoup, sauf que ça ne marche pas. C'était comme plus fort que moi. Et un jour, juste en me réveillant, dès que j'ouvre les yeux, il y a comme une grande pensée comme ça qui est déposée sur moi et je tombais comme en anxiété. Et après ça, j'ai crié à Dieu, mais j'ai dit c'est pas possible parce que je décide même plus. La chose vient comme ça et j'arrive plus à me contrôler. Et un jour, Dieu m'avait tout simplement mis comme dans mon cœur, prends autorité. Prends autorité parce que j'ai déjà payé le prix de ta condamnation à la croix. Prends autorité. Parfois, c'est comme on prie, mais on attend que Jésus, c'est vrai qu'il fait quelque chose, mais parfois, on a besoin de parler sur cette voix-là, sur cette pensée-là qui veut toujours nous condamner, de prendre le dessus de cette pensée-là pour dire, hey, toi, pensée, tu n'as plus d'autorité sur moi. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix de ma condamnation à la croix. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que toi, il y a encore quelque chose dans le passé que tu as fait et que tu regrettes et que tu continues à porter le poids de ce truc-là? Et est-ce que tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est encore possible d'avoir à nouveau de l'espoir sur cette situation-là? Mais sache que le Dieu que tu as, c'est un Dieu qui bâtit sur les ruines. Je ne sais pas c'est quoi les dégâts que cette situation-là, que cette décision-là a fait. Mais sache que c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui répare, c'est un Dieu qui peut te donner la paix et c'est un Dieu qui veut te rappeler qu'il a déjà payé le prix pour toi. Mais est-ce que tu connais ton héritage? Est-ce que tu connais ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi? C'est ça en fait la question. Est-ce que tu connais? Et même si tu connais, est-ce que tu le saisis? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu l'appliques lorsqu'il y a une situation où tu t'es trompé sur quelque chose? Est-ce que tu appliques la croix? Ne laisse plus la voix de la condamnation ranger ton intérieur, impacter ton avenir. Et même si tu connais quelqu'un, peut-être ça ne te parle pas forcément, mais tu connais une personne qui est dans ton entourage, qui est rangée par la condamnation. Pourrais-tu tout simplement lui rappeler la croix? Pourrais-tu tout simplement lui rappeler la croix? Et si ça te concerne, je t'invite tout simplement à ne pas perdre du temps dans la dépression ou dans l'anxiété, mais de prendre ta parole, de demander pardon devant Dieu tout simplement et saisir la croix. Et s'il le faut, parle à cette situation-là. Quand les pensées viennent, parle. Et je vais juste finir avec un verset qui est dans Ésaïe 53, verset 5, qui dit « Mais Jésus était blessé. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment que nous méritons est déjà tombé sur Jésus. Qu'est-ce que tu fais de cette vérité-là? Et c'est ça, je vais vous laisser sur cette question-là tout simplement. Si tu as Jésus, qu'est-ce que tu fais de châtiment qu'il a déjà porté pour toi à la croix? Amen. Teka mafiano na jamaa. Baraka na
mbola ao tsara mbola ao tsara taty daholo zay fampianarana teo misy nyraisina tady miena fotsiny ein misy de miena fotsiny zao tsisy angatahako fanamasina nazavazay anao dia araisanao am'izay rehetra na mbarantety na de kely fotsiny ihany ary tsy voatery androany mazay tsy tapakely tsy voatery androany solony ty mandeha tsara zany tsy mandeha minute ty dia angatao foana fanamasina anazavasainao am'izay rehetra ataonao elolana aminao any amin'ny fanapa-kevitra rehetrarehetra zay raisina am'izay rehetra tao dao hitsangatsy mipetraka foana sa tsy tena dia mipetraka mitsangana aloha tsika zao dia midi afiframpe zay zay atao ty anaovitry ny zasy teny ataotsika ao amelaniky mafotsiny ary sy mbola misy fo ahitsana zao le izy eta ahitsana ao a amitsikatsika metsitra tsara ao renao koa metsiketsika tsara ao zay ataonao eny ataon'olo hoe ao sa
Asila makera na pamana so da sabate ita fa funa bena loa ore va no la maxika e se si chiafeu da no si chiata fare se tan pensi shuante qua la maku tia so tena se si chiede vieno la maku a veremo efa fitsipy zao anaovonakely tsika falohan'ny akatsika sasaka kely vetivety dia satria efa mipelakelaela kely tsika dia misy fialana etaela kely vetivety ao dia alohan'ny dinatsika rehetrarehetra dia mamelana reo ahy anolotra reto ekipe reto vetivety satria miazakazaka be ny fotoanatsika dia aloha zay mipelaka ato amizay tsy tapany any namanreto atomboka avary amin'ny namanatsy amin'ny vata maro fisoka koraka io maro tsika rehefa malala azy atsangano tanana zay tsy malala azy ay misy tsy malala ihany zareo arosoko aminareo izy dia rehefa teny dia metsika tiaka mafy be fetsa misy dia mamangataka nareo mena voravavy akisakisaka kely hitatsika le BG io le bakosi alô mena sehatra namana izy ndray koa telo vata maro fisoka niavo izy atsiteto fa joindre l'équipe izy dia tonga soa niavo efa tonga dia kisakisaky andre misy namana aroso izy any tsy malala le mpitendry aponga maroana tsika misy tsy malala dia arosoko aminareo rato ramaro zaka mirano akasika te akasika te rato dia okaikiny eo lay namatsika tady atsika tao tiakofana teo amby afanikedraky izy litro tsika kastelna zany dia le miteny gitara besy manasa reo itsangana zany malamo atsangana misy aloha asio fitsanganana kely aloha fitsanganana tapa-kevitra zany ao izany izy no anisany mpandrina ihany keo rehefa milafiny mozika Mathieu akasitaka zany dia niatiny koa atao miresaka gitara izy mborala amin'ny anankireto izy mborala reto le namanato ao amin'ny gitara solo rojo makasitaka rojo raha tsy rojo moa zany samy mporala izy samy raha mahazaka sady samy manana tarety izy mborala dia niatao amin'ny mamarana ny gitara akoustika Yasonna makasitaka dia mbola eo ekipereo dia vavoa mifafafaroa zay ny mpitety dia za moa irakiraka koa postadisy Michel eo amin'ny vata marafitsika mpovoany izy mborala makasitaka tsika reka dia arosoko aminareo reto andray mahavilanitra reto mpidery dia atomboko ny avy ato amin'ny sisiny ato Estelle mahafinaritra etiaka ho an'ny Estelle dia makasitaka tsika reka koa merci beaucoup Estelle merci pour tout dia okaikiny eo Erina vocal koa izy zay frère-tsika taminy manaraka ity merci Erina dia okaikiny eo Yuni makasitaka koa akamarana azy Montina Francia amin'ny sisiny faranao misy koa zany no ndefimarika koa izy zany ray any zany zay sonata tiaka ho anareo rehetrarehetra zay zay ny mpira zotety fa misy namana koa ao ambadika ao manasany Frank hitsangana Frank koa izy ny manana mandeha atsika rehetrarehetra tamintsikitsiky raha be fitiavana sady cœur menamena eo amin'ny fony io raha be fitiavana merci Frank dia raha anankiray tao koa ny anapitao ianjara manasanao hitsangana ianjara izy koa nanapitao ary misy namana nanao nanaigo tsy atreto koa hitatsika eto fefe vadindrako ao ka fefe tao vafa ay izy metsika tiaka maka merci beaucoup fefe tamin'ny fiaramiasa tamin'ny fampendrona ny fiangonana zay ny ekipa hitatsika tapany voalohany mbola tsy tapitra fa ajako aloha dia misy namana tsy adino ny vidéo sy nakasary atoko amin'ray mandrenerierinery manasanao tantaoriza mba hitsangana azafady toko misy arakoty malala misy naka vidéo atsika zany tena manana manananao ray mandre fa amin'izay tsika ka samizao ka mbola itoy dia hiaraka foana tsika merci tantaoriza dia zany kely ato santatry izy akoa dia manana sao hitsangana zaka
vidéo atao raky tsara eo amin'ny ekipa. Izay no lava izay ny foy fa anao pause kely tsika 15 minutes tena reraka be tsika dia sosany kely dia misy fialana hitahita kely eo dia mifandaminana totoy izao midiny eto tsika dia midina vatsy azafady midina vatsy any dia midina le totohatra dia efa misy ekipa mikarakara miainga antsika dia mandray tsika dia afaka mivoaka maka-rivotra fa mafana be koa mba tsy azo ijanonantsika rehetrarehetra dia 15 minutes 20 minutes maximum iverintsika marana tsika rehetra amin'izay miaraka idera lamako e lamako 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 avereno atamany aloha nidilatsika dia misy fanetana no foy menan'izany frok dia avetsika afaka manao pause dia bonne pause daholo. Makasika Jesosy Jesosy fendahatra mitehaka be tsika teo dia tiako zao tena mila le rehefa mitehaka moa dia anatana rehefa mitehaka tsotra le tana dia tsisy tiaka manoatra zaza ao dia ty fanetanana sao dia apetraka eto teo voalohany tsy vola tenena ndraikinao tsy vola hoe tenena izy tenena ndraikinao tenena tsy vola tsy vola tanareo misy toepoly misy toepoly andriamanitra ao eto mijery fotsika dia eto dia makasitraka fa raha tsy nisy mpanetany ny tanana mitsotra be dia ohatran'izao tsy tonga teto dia eto na ny tanana antsika tsirairay tsika rehetrarehetra eo samy mana tanana nomen'andriamanitra hideranan'andriamanitra dia zay reto dia misokatra tran'izao koa rehefa misokatra zao nareo rehefa misokatra zao dia misokatra koa zay fa izy dia tena misokatra zao izay rehetra ndeo zay zanaka avy amin'ny Jerosalema androany avokoa eo zanaka avy amin'ny Jerosalema dia manatena fanentanantsika rehetrarehetra amin'ny fanampiana tsy mangataka fa Jesosy no tena mpamatsy anay rehetra Jesosy no mpamatsy fa zay tezaranareo koe toepoly izy rehetra toepo manampy dia tsy haiko izay talentananantsika tsirairay avy dia tena misokatra be zay amin'ny rehetrarehetra amin'ny fanampiana amin'ny saina zany tonga Jesosy nampiana tsika teo amin'ny lohany amin'ny foa na zany Jesosy le fona amin'ny tanana dia nampianana ny tanana nampiana fantsy totr'izay koa ny tombony dia reo zavatra eo angatanay tena fanamasina aminay ikasika antsika tsirairay avy amin'ny zavatra zay dia misokatra ho antsika rehetrarehetra ny dawidera amin'ny tanana amin'ny sain amin'ny fo amin'ny tongotra dia atao an'izy ahoana lasa tsy mafy dia tsy mialamaky teo atao an'izy tena za mihitsy nataony satana mihitsy raha voany Jesosy ho an'iza ho an'iza anao Jesosy alamako alamako adereno tamba tamba alohan'ny tsakanatsika dia verantsika tsy alamako zay dia atao tena zao fotsiny alamako 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 adereno mandeha tamba ao any ndrasitsika afaka midina ivenena kely le famonorana ny ekipa teo mihinambara za misy loka manao zavatra mety misy latsaka melona tena mety misy ajina raha nahino feony zava-maneno nareo raha nahino somonaneno dia misy tompona andraikitra atao izy le tompona andraikitra io dia namatsika ato manasarady itsangana rady rakoto mamonjy izy amin'ny sonorisation sy powerpoint natsika io makasitraka rado merci beaucoup sa rado raha teo sady tompotrano izy ny ato amin'ity fiangonana ity koa anisan'ny mivavaka ato makasitraka misotra betsaka rado dia misy any koa rija sady tompotrano koa izy manasa ny rija pitery gitara namany izy fa tapity izy tsy afaka nonato metsika teka mafibe rija izay aro merci rija koa tompotrano ato izy ato koa talentany dia misy tompotrano fahatelo anisy telaka isa tompotrano daholo lalàna andro raha tsy mandesa gitariste acoustique koa merci beaucoup teka mametsika teka lalàna tapany fahato izy dia ametsika fanafanana zay no fampidirana foy dia ohatrany dia misy namana anakiraikira koa tsy afaka izy Nataniel na Arani namana miaraka amin'ny ekipa eo fa tsy afaka izy androany fa akasifatsika izy dia metsika teka izy na dia tsy efa mitsika fa miray koa amintsika izy zay ka no
no fampidirana foy a tonga dia tsika rehetra miara-midery dia toy izao le izy a efa maromaro ny hira voarainay a dia lana tsiny fa tsy nanorana kaitsony satria le fotoana miazakazaka be a dia makasitraka nareo namin'le hira iarahantsika midera ny hira nataonareo a tapany faroa tena tsika rehetrarehetra miara-miambaraka miara-mandia miara-midera marainandro no mampalahelo fa izany aza tsy ataontsika lava be satria rapitso mbola manana fotoam-pavahana daholo tsika dia zahantsika amin'ny antonina zavanatao teka mirefitrefitra be ho atsika rehetrarehetra na ho an'ny aloa na ho an'ny aloa na ho an'ny eto izay afa dia mazoa fafinaretana ny amin'ny fiderany rahantsika naman'izao
ya? Ueti. Asakan bawa kamar lah. Bawa kan ada yang Lawan. From Mozambique, Alaza. Lo bisa betul di mana ya? Lawan. Ando bisa kan? Bisa kita tidak sana, tapi yang dikira memang sana sasa. Bisa lihat di sana loh. Sana pokoknya cuma sana. Tapi betul sih. Lawan, masih bisa mengalir di dalam video. Hampir bisa sih.
fiderany ty moa samy tompony daholo samy misy fitenenana malagasy hoe samy zanaky ny mangovitsika zanaky ny olo le fiteny zay misy pikabary lehibe zanaky ny anao ka tsy tenin'Andriamanitra izy fa kabary malagasy zanaky ny maninona tsy matahotra mangotraka moa misy le fiteny zay zanaky ny mangotraka ka tsy matahotra ny mangovitsika dia misy namana eto ny groupe MSJC malagasy Rejoicing Gospel Choir fa tsy afaka moa ilalana spedinao leader mitady an'ilay groupe dia manasa ny équipe ny MSJC rehetra ametsika sehatra koa rehetra aloha izy ny any bravady reto aka aina kely dia sady manasa ny équipe ny MSJC ampiakarany zareo misy anakiroa tonga dia raha namanao miara-bera amintsika dia fampidirana no ataoko fa mekontalefetra satria izy no mpandrindra ny mozika ao amin'ny groupe dia manasa antsika namana MSJC raha isika mitehaka reo namatsika ireo mitazay izay dia rekonfetra mifanoizana le hira voalohany miara-mira daholo tsika amin'ity hainareo haitsika tiry ty sofateo ianao Ah
manao re zay tsy miry inareo izy anao refraintsika dia somary azakazaka kely indray tsika rahatsika mirany joso zay fidafy le tompo isandrata dia manasa ny ekipa rehetra ihany koa iverina akateto a dia aorinan'izay a misy namatsika rahalahtsika ihira koa irany hira mila vonjy a dia aorinan'ny le hira manaraka eo zany dia tonga dia liomana dia aorinan'izay a namatsika zay hiran'ilay hira pasteur Jocelyn hoe tsy zay miseho anio a misy mianadahy izy a tonga dia liomana koa aorinan'izay a Franck a hitady atsika midindray a etsiketsiky kely atsika aorinan'izay zay aloha manaraka aorinan'izay dia efa madivadivo sola to raha isika tiaka le hira manaraka isandata le anaranao raha isika tiaka doloina
Dia miaraka l'équipe eto manasana l'équipe iaraka aminy amin'ity Joseph David ity. Misaotra tompo. Asio lamako areo ampianarana hoe karantomoina. Lamako! Lamako e! Avereno! Tama! Misaotra tompo.
ao hoe sady mandihy zany nafa tiatra tsy mitsangany avy anareo ho an' Jesosy halamako 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 avereno avereno atamba nareo tsy manao kory a ao mitsangana mihitsy e hoe tsika hitsangany ndao tsika hitsangany tsangana tsika mandeho an' Jesosy raha dia tsangana hoa aseko mamana maky indray a Jesosy anditsika androany a hoe mifaratsiany Andriamanitra izy misy fifaliana sy fiadana dia eto Andriamanitra androany hoe tiaka mafy be zay matsapa fa eto Andriamanitra androany hoe tiaka mafy be zay matsapa fa eto Andriamanitra androany
misy hira anankiray a hira ray roa hira ray roa misy hira surprise atao amin'ny farany a dia manasa mira olona raha isika tiako miray a miaraka anoka atsika ty hira ty a miaraka mifetry anosana le hira misaotra anao zanahary misaotra foana anao mandava taona teka mafy be ho an'ny mira olona sy ny ekipa rehetra Metsika tiaka zareo a mira anankiray ty a hiampahana zokila Yasona mpindrana ny Godin misy hira anankiray ty a hira Madagasikara hidamokely gitara Yasona afaka teveko vetivety hira anankiray a rehefa mifankaty io mifankaty de ozy izy hoe je t'aime be de jusqu'à la mort misy jusqu'à l'infini dia ty hira anankiray ty a mety sasasasany amintsika fa mety mahay azy tsy haiko narina ve mbola ao efa lasa izy dia manasa ny Francias Franck hiaraka ampeto anao an'ity hira ty hatramin'ny farany le hira tsy haiko anao ve le porpointe tiako ianao io le izy io hitanareo ve atsotra be le izy a tiako ianao maniko hoe tena tiako indrindra malala ny foko a ianao Jesosy tsy atakariko a anizaniza tsy hosoloky ninnininy ianao a fa hatramin'ny farany a ny atsika sy anao Jesosy a dia hatramin'ny rovina ony hatramin'ny farany jusqu'à la mort zany ny sevantrotro Madagasikara nilana nytiry ty a mihira azy fa tsy fantatro izy any toerana fa akasitrahany izy dia raha tsika manao tonga dia rehefa tsika raha manaraka ny anao fa mora kely tiry ty a tiako ianao Jesosy tena maniko a tsika rehetra lao azy tika nawe tena mamiko e tsika rehetra tena tiako
fotoantsika na dia maly aza ny fiarahana dia tonga amin'ny famarana antsika ny farany dia zay nitakatra ole nandro takatra zay masaka ole nandro dia metsika voninahitra Andriamanitra raha sitraka reo dia deo metsika teka mafy be Andriamanitra mafy be ho an'Andriamanitra fa miaraka amin'ny mozika zara asio mozika mafy be makasirana amary sika rehetra maro zany filosofia zany no fisaorana dia isina ray rahantsika zay tianareo zay tiatsika dia misaraka isika satria efa folo sasany zao araky ny resaka teo moa hoe
ndao midera dia tsika rehetrarehetra zay ianareo nanotrona izay rehetra mikarakara nandona masaka dia manao azafady aminareo misy anaran'olona mitolonika eto anarana fianakaviana vitsivitsy izay tena dia mampianatra hoe mahaiza mifampitondra mifanomezam-boninahitra dia ho ataontsika zany fakasitrahana izy ireo raha nanomana an'izay zavatra zay vita dia misy fianakaviana nampitranao anay nanaovana ny famerenana dia tsy afaka niaraka tamintsika teto izy fakasitrahantsika ferdinand silalaina tany Châteauguay nanokatra ny tranony nanaovana famerenana tany sabotsy manasitaka fitapetsitan'izivadinakaga dia efatandafandekoany zay nataatova dia mafinaritra dia makasitraka azy mivady dia mitain'Andriamanitra dia ankoatr'izay raha ny sakafotsika teo misy koba ravina, misy mofo baolina, misy ota mofo sakasa fanankiray fanoteloniny dia misy namana atao, misy fianakaviana atao, misy fitiavana atao dia makasitraka manokana asaiko mitsakana nareo reheto le olona manasany verosivy hitsakana verosivy mianakaga nanitatsika sakafo karakara musiciana tamin'ny ariva teo tain'Andriamanitra nareo mahafinaritra be na tsy be manomosianana sy ny akoho tain'Andriamanitra dia fiandalana tompo dia akoatr'izay koa asaramborao bakolosiandry teo zay fa lasa zareo i bakolosiandry sady namana atao miseliolona nanontatsika reny anisany nanampy takokolation makasitraka metsika tiaky iantsy vakola dia tsy vitany mamitendry mozika le raha namana tapitato fa izy mianakavy koa fietasionya nanontatsika tamin'ny recolation reny makasitraka zotelana dia teo ihany koa misy adilo ve tatilona manasa lona izy izy teo ito izy izy makasitraka lona tsika izy sady rehibe malama rehetatega tamin'ny fanampiana io dia makasitraka ny ten'Andriamanitra na mianakaga tamin'izay izay dia zay angamba ny fisaorana makasitraka manokana ny fiangonana église adventiste de Saint-Hubert tsika napetraka teka mafy be apitafana zareo nakasana amikanavesana amikomisy ny ekipa izay navoany fasany toeny tompony mameny programme dia nanao tsika rehefa izay tenefina amin'izao ndray fa dia faly be zay mahafinaritra ny fiarahana dia izay fa dia meko any am'dity raha misy raha anankiray anesiketrehany rahantsika dia bon dimanche adôle rapitso dia bonne semaine ça dia sitsika orakoraka sady manangatanana Jika
Elina vetivety dia orinan'io misy ray mandeha mpitandro antsika eto dia mananga-panajaran'ny pasteur Ambintsoa marana mivavaka sy tsodrano antsika aorinan'ny misy communication Estelle sy Elina hoe raisitsika amin'izay izy mitoravavy avona parole zay. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus aujourd'hui et merci Jésus aussi parce qu'on peut se réunir pour le louer encore. On a juste une petite annonce à faire. Le prochain Dog-Day c'est à Québec et ça va être le 28 août. Et le 28 août, on profite pour faire une autre petite annonce aussi. Donc je vais laisser Estelle. Oui, bonsoir. Donc le 28 août, et moi en fait nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Pradersat. C'est un groupe composé de nos deux familles. Et nous sommes finalistes à un concours qui s'appelle Talent d'Afrique. Et ça se déroule le 28 août à 19h au Palais Moncal, donc à Québec. Et on vous invite à venir nous supporter, à venir voter pour nous, puis à venir écouter en fait ce qu'on va faire parce que bien sûr on va représenter Madagascar. Et donc voilà. Donc on vous attend le 28 août, venez en grand nombre, venez montrer la force du pays, même si on est ici au Canada, on n'oublie pas d'où on vient. Donc voilà, on aura besoin de vous. Puis donc, après de dire, Talent d'Afrique, et on est ensemble. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, de Talent d'Afrique, donc vous pouvez regarder, vous allez voir les annonces, vous allez voir nos petites photos, nos petites vidéos, voilà, un peu ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on prépare, et voilà, on espère vous voir. Andriamanitra lehibetsika akasitraka ny ekipa Androide miaraka itsangana isika ivavaka isika. Andriamanitra sotranao izay androany fa nivoaka ny mampanao tokoa ianao dia mikikiky ianao mitady ny vehivavy ny Jerosalema hitanareo izay manaraka izay. Raha hitanareo izy dia ambaro aminy fa mararaka ity aminao. Sotra Jesosy fa nabosaka ao tamin'ny alalan'ireto groupe reto androany fa mbola mitady anay ianao, mbola mararaka ity aminay ianao. Sotra fa voarainay Jesosy fa tsisy manana fitiavana lehibe izao dia manolotra ny aina mamonjy ny sakaizana. Ary androany dia mbola natolotra ao izany satria fony mbola mpanoty izay dia fa mateloanjainay ianao. Ary ianao koa setrin'izany Jesosy dia le hira teo ihany ny rainay hoe nania ny tadiavinao, narary amin'ny sitranao, reraka mampahivezana lava natsanganao, ka dia afoko avokoa izao tontolo izao fa ianao relany tiako hatramin'ny farany. Tsisy asolo anao ary izany Jesosy raisy mifanahitray mianakavy, mifanahitray tsirairay avy eto androany. Dia taio kosa ny tsirairay noho ny amin'ny teninao tamin'ny Mosesy hoe tsofrany ny zanak'Israely dia mitsodrano ny tsirairay teto androany. Izay navesatra rehetra dia isorona amin'ny anaranao, ny marary rehetra dia isitranany amin'ny diakapoka ao tombony azo fijaliana, na ny aretina fantatra na ny tsy fantatra, na ny aretina voherinandro vitsivitsy. Androany raha misy eto izany Jesosy dia anangana ianao, ananany sofotra aretina rehetra ary anangana vaovaony rahalanao sy ny anabavinao tonona amin'ny anaranao izany. Ary ho an'ireo izay mila fiadanana, ho an'ireo izay tsy fantatra ny hoavy rapitsy mety voaingana ny tonga teto amin'ity toerana, teto amin'ity firenena nametrahana azy ity.
dia tanteranao ny teninao hoe misikapaky ny danadananao varavarananitsy ary ho an'retim-pidera rehetrarehetra dia mitanteraka aminy kosa ny teninao hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ianao satria marina loatra ianao dia tsy hanadino ny asa soa nataon'izy ireo fa zay rehetra nafolanao dia honeranao ny amin'izao fiainan'izao ianao ary rak'izay dia fiainana mandrak'izay mariky ny firaisamponay tambatray zany amin'ilay vavaka nampianarinao nanao hoe rainay izay anatra ho amin'ny sinany miananao mitonga neny fanjakana atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny andanitra mionay misy amina sahazavanay ary mamelananka tahaka ny amelanay izay mety taminay ary aza mitondranay ny fatatana fa manafanay ny ratsy fa manao fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Sotra tompoko.